Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Mitsidika ny tokantranonao indray, ateritra ny arahaba tompoko dia manasa antsika anjoy ny fandarina sarobidy fahasalamana hatramin'ny farany. Ho any androany dia ny tontolon'ny fiterahana, ny fitondrana voka, izay no lohahevitra hoentina amintsika ho resahan'ny mpitsabo misimisy kokoa an'ity androany ity ny antsoina hoe fitondrana voka miloloha ahitra, izany hoe raha zavaina tsotsotra lasa aty ambany amin'ny faritry ny tranonjaza no misy ny ahitra raha tokony any amin'ny faritra ambony amin'ny tranonjaza no misy izany raha ny ara-boajanahary. Inona no mety fetraka an'izay? Inona ihany koa ny fahasarotana mety aterak'izay ary dia toy ny mahazatra hoentin'ny mpitsabo ny vahaolana ahafahana misoroka ireo loza sy tranga ratsy mety aterak'izay hoe fitondrana voka miloloha ahitra izay dia asaina sady ianao anjoy ny fandaharana hatramin'ny farany. Tranga mety isy eo amin'ny fitondrana voka ilay antsoina hoe miloloha ahitra. Androany indray tsika dia hiresaka aretina vaovao. Tranga misy ao anatin'ny vehivavy mitondra voka, tsy inona akory izany fa ilay ataontsika hoe miloloha ahitra. Efa fahenontsika eny amin'ny fiainana andavanandro eny izany hoe fitondrana voka miloloha ahitra. Izay no hoentintsika indray amin'ity fandaharana ity. Raha amin'ny teny siantifika izy dia antsoina hoe placenta previa. Midika ho fipetrahany ahitra ny ambany amin'ny fitondrana voka ny hoe miloloha ahitra. Raha faritantsika tsotsotra ny atao hoe miloloha ahitra dia io ahitra io zany rehefa mipetraka ao anatin'ny tranonjaza amin'ny fotoana fitondrana voka dia lasa any ambany ny toeran'ilay hoe ahitra. Izay ilay atao hoe miloloha ahitra. Ho azavaintsika ihany hoe fa maninona tokoa moa no hoe miloloha ahitra satria fantatsika ny malagasy fa miankina ny zavatra hitany sy tsapany ny amoronany ny anaran-javatra anankiray na anaran'aretina io na anaran-tanàna na anaran'olona aza. Fa maninona no hoe miloloha ahitra? Ny zazakely rehefa mipetraka ao anatin'io tranonjaza io, rehefa mitoetra moa zany fa tsy hoe rehefa mipetraka dia ny lohan'ny zaza no avy aty ambany dia ny fitombenan'ny zaza zany avy any ambony. Dia io ahitra io raha ny tena izy dia tokony hipetraka any ambony ny zaza, zany hoe ahitra zay vao ny zaza, zay vao ny faritra ambanin'ny tranonjaza. Zay zany no tokony ho izy. Ka rehefa aty ambany no mipetraka le ahitra dia ny lohan'le zaza zany mitsongoloka dia midona ao anatin'le ahitra. Dia izay no nampatonga amin'ny malagasy ny teny hoe miloloha ahitra. Ny tena mahitsy be zany dia hoe ambany ny fipetrahan'ny ahitra ao anatin'ny tranonjaza amin'ny fitondrana voka. Mialohan'ny hidirana lalina amin'ity voka miloloha ahitra ity andeha aloha hazavaina amintsika ny fomba fiforonan'ny ahitra. Ity ahitra ity aloha zany dia taova manelanelana ny zazakely sy ny reny. Tena manana andraikitra lehibe ny ahitra amin'ny fahaveloman'ny zaza sy ny reny, fa indrindra ny zaza. Dia izay no jerentsika kely hoe fa ahoana ny fomba fiforonan'izay ahitra izay. Rehefa mitsaika ny zaza, sela anankiroa no mitambatra ao amin'ny elatry ny tranonjaza ao.
dia manomboka miainga ao a io atody io a dia mikisaka moramora dia rehefa tonga ao anatin'ny tranonjaza izy a dia manomboka miraikitra amin'ny tranonjaza. Tokony hoe ety ambonimbony ety zany izy no miraikitra alaivo sara an-tsaina fa ohatran'ireny ballon malalaovan'ny ankizy mibotsina reny ny tranonjaza dia le vavany a aty ambany. Dia ery amin'ny farany ambonin'le ballon zany no mipetraka ilay ahatra. Rehefa tafapetraka ilay ahatra amin'ny fotoana fitsirian'ny zaza voalohany a dia izay vao mamorona ny momba ny zaza manontolo a ao anatin'ny tranonjaza ao. Io ahatra io zany no vavahady mamatsy ny sakafo rehetra ho an'ny zaza izay avy any amin'ireny. Misy karazany telo ny fipetrahan'ny ahitra. Misy karazany telo zany a ny fomba fipetraky ny ahitra ao anatin'ny tranonjaza rehefa bevoka amin'ny vehivavy. Eny amin'ny farany ambony ny voalohany, iny a ilay ara-dalàna indrindra satria ahatra dia zaza zay vao mivoaka aty ivelan'ny tranonjaza. Ny fipetrahan'ny faharoa dia eo amin'ny sisiny eo, lasa nilatsaka aty ambanimbany zany izy a dia mipetraka amin'ny sisin'ny tranonjaza. Efa antsointsika hoe ambany fipetraka izy amin'izay fotoan'izay a fa mbola azoazo ihany. Mahatonga fahatsetsena ny lalan-jaza io fomba fipetrahan'ny ahitra fahatelo io rehefa tonga ny fotoana iterahana. Fa ilay fahatelo a tena antsointsika hoe miloloha ahatra dia ety amin'ny faritra ambanin'ny tranonjaza manontolo mihitsy a no mipetraka ilay ahitra. Ohatran'ireny hoe alana reny a dia tena tsy hentsina tanteraka ny lalan-jaza rehefa hiteraka izy a amin'ny fotoana hiterahana. Zay ny fanazavana tsy maintsy natao mba ahafahantsika mahazo a ny antsoina hoe miloloha ahatra. La polyclinique d'Ilaf est un centre hospitalier à la pointe de la technologie dont la vocation est d'offrir aux Malagasy une prise en charge complète et efficace. Déployée sur 3 sites, Ilaf, Tanzimbato et Beorirk, la polyclinique tend à se rapprocher toujours plus des familles. Depuis sa création en 1995, la clinique n'a pas cessé d'investir dans les ressources humaines et dans les technologies de pointe, sans oublier la recherche. Polyclinique d'Ilaf, votre santé, notre priorité. Tokony lohan-jaza no mivoaka voalohany rehefa miteraka ny vehivavy. Tranga mahakasika ny 8.9 isanjato ny vehivavy miteraka. Mety tsy ho izay nefa no mitranga. Zazakely zany ny lohan'ny zazakely a no tokony ho aty ambany a rehefa mitondra vohoka ny vehivavy. Ny 8.9 isanjato ny fitondrana vohoka dia ambany avokoa ny lohany, fa misy ihany sasatsasany a izay mipetraka ozy izy tsika. Iny le hoe zaza mipetraka ihany koa ozy izy ny malagasy. Dia le ahatra zany mazava ho azy a zazakely aloha zay vao ahatra zay le hoe miloloha ahatra. Inona ny zavatra mety hiseho ary? Rehefa ho tonga ny fotoana hiterahana dia tsy mandeha araka ny lalànan'ny natiora. Zany hoe lalànan'ny natiora dia mivoaka ny zazakely dia rehefa ao aorianan'ny fiterahan'ny zazakely a dia mivoaka manaraka n'iny koa ny ahatra. Marina fa ny ahitra rehefa tafavoaka no antsoin'ny malagasy hoe tavony. Tadio fa fiteny malagasy dia hoe rehefa tafavoaka ny ahatra dia tavony ny anaran'iny ahatra iny. Zay le hoe nalatsahan'ny tavoniko. Iny manana andraikitra lehibe iny tavony iny a. Misy fikarakarana manokana izay atao amin'ny malagasy an'iny tavony iny a, samy manana an'izay a. Ny faritra rehetrarehetra fa amin'ny ankapobeny a dia karakaraina izy iny a dia alevina amin'ny toerana tena voatokana mihitsy a, samy manana ny azy satria nanana andraikitra lehibe tamin'ny fahaveloman'ny olombelona izay tavony izay. Ahatra zany rehefa tafavoaka aty ivelany dia lasa antsointsika hoe tavony.
ho an'ny voka miloloha ahitra kosa dia ny ahitra no mivoaka voalohany. Tranga mety hitera-doza na ho an'ny zaza na ho an'ilay reny. Rehefa miloloha ahitra nefa ilay fitondrana voka dia inona ny zavatra iseho? Mety zaza le olona dia avy eo ny ahitra zany tsy maintsy hivoaka aloha, zay vao mivoaka ny zaza. Tsy mitombona nefa ny ananany zaza fahavelomana amin'izay zavatra zay satria ilay mpamaty sakafo azy aloha ny lasa atosika mivoaka, zay vao mivoaka ny zaza dia matetika, tsy hoe matetika fa tsy azo mihitsy le zaza raha vao izay mitranga. Tsy azo aloha ny zaza fahasaponana lehibe zay faharoa tena mandeha be ny fomba fiterahana ary mety ho fatin'ny fandehanany rabe loatra ilay renjaza. Ireo ny tena olana lehibe ao anatin'ity hoe miloloha ahitra ity. Tsy misy fambara ety ivelany fa miloloha ahitra ny voka. Amin'ny alalan'ny fanaovana échographie no ahafahana mahita izany. Ahoana raha ny fomba fitiliana n'le hoe miloloha ahitra? Efa mandroso ny siansa ankehitriny efa manana fitarafana manokana ny toeram-pitsaboana amin'izao fotoana izao dia ilay antsontsika hoe échographie. Io miloloha ahitra io dia tsy fantatra mihitsy io tsy misy zavatra tsapa mihitsy ety ivelany hoe miloloha ahitra ny renin-jaza raha mbola tsy manao an'izay échographie izay. Ny échographie no mahita hoe ambany ny fipetrahan'ny ahitra n'ilay olona ary rehefa fantatra hoe ambany dia raisina amin'ny fepetra mifanaraka amin'izay. Mety hisy raha mandeha ihany koa ilay reny eo amin'ny 7 volana farany fitondrana voka. Rehefa tonga ao amin'ny 3 volana tsy aterahana eo zany na ilay antsontsika hoe 3e trimestre, 3 volana fahatelo aterahan'ny zaza dia indraindray misy raha mandeha zany ilay vehivavy bevoka. Mandehandeha raha kely eny, indraindray mety ho betsaka mihitsy zay ahafahana mitarika ny eritreritra hoe sao dia mba miloloha ahitra ary ity fitondrana voka ity. Andeha be ihany koa izy rehefa mety zaza. Rehefa mety zaza indray le olona dia tena avy hatrany tonga dia mandeha be le vehivavy satria atosika ilay fihetsehen-jaza. Ny fihetsehen-jaza mantsy dia tereniny tranon-jaza le zaza hivoaka dia atosika le zaza ilay ahitra eo alohany tonga dia mandeha be io olona io. Urgence amin'izay fotoana izay mandeha makany amin'ny hôpitaly satria mila famonjena aingana ny reny sy ny zaza. Mila manatanteraka ny fisafona ara-potoana sy araka ny tokony ho izy ahafahana mahita mialoha raha toka miloloha ahitra ny voka. Noho izany inona ny fisorohana tokony atao dia tsisy afa-tsy ny hoe mandeha manatrika fisafona araka ny tokony ho izy. Tsy hoe misafo indray mandeha fa misafo matetika ahafantarana an'izay. Efa manana an'ilay hoe échographie tsika ankehitriny ho an'izay toerana misy an'izay dia tokony havetritsika manao an'izay fitiliana amin'ny alalan'ny échographie ny vehivavy bevoka izay. Ny fiterahana amin'ny alalan'ny fandidiana irery ihany no vahaolana raha toka mitondra voka miloloha ahitra ny renim-pianakaviana. Inona amin'izay ary ny fandraisana an-tanana rehefa fantatra mialoha fa hoe miloloha ahitra ilay fitondrana voka. Tsy misy vahaolana afa-tsy ny firosoana amin'ny fandidiana ihany raha toa ka le hoe miloloha ahitra tena tanteraka manentsina ny lalan-draza tanteraka ilay ahitra. Raha tsy izany dia zava-doza no hitranga dia ilay ataontsika hoe atao ny programme opératoire izay matetika alefa meloa
noho ilay daty hoe DPA zay mahazatra atsika zany io daty io ny dokotera mpandidy sy ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana efa mahafantatra an'izay hoe eto ny daty tokony hanaovana ny programa fandidina n'ilay olona dia rehefa vita amin'ny fandidina tsy misy olana fa dia ohatra ny fiterahana rehetra azo antoka fa manana vokatra azo antoka kokoa amin'ny fahasalaman'ireny sy ny zaza. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Nous pouvons vous assister pour des interventions d'urgence dans le cas d'un malaise ou d'un accident dans la rue, à domicile ou sur le lieu de travail. Au moindre ennui de santé, appelez le numéro Indigo 215, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Mila mailo ary mandefa avy hatrany ireny any amin'ny hopitaly na toeram-pitsaboana misy mpandidy ny dokotera na mpampiteraka raha vao mitsapa ka mahafantatra fa miloloha ahitra ilay voga. Inona ny zavatra mety hitranga faharoa? Tsy fantatra mihitsy hoe miloloha ahitra ilay fitondrana voaka. Dia mazava ho azy mety zaza ilay olona dia mandeha rahabe. Amin'iny rasazy ny dokotera mampiteraka rehefa mitsapa n'ilay vehivavy mety zaza avy hatrany dia fantany hoe miloloha ahitra ity olona ity. Raha mbola tratra faran'izay aingana indrindra dia manantona toerana misy fandidiana amonjena n'ilay reny zaza araba soa araba tsara fa mety hanana vokatra tsika ao anatin'iny fa raha misy ny fahatarana dia indrisy fa mety tonga amin'ny fahafatesana ilay zaza sy ny reny. Farany ao anatin'izay hoe fandehanany rabe loatra zay dia mila fiomanana ihany koa satria mety ho mila fanampiana raha ilay vehivavy. Io moa ho an'izay olona afaka manaiky an'izay famondrana raha zay raha tombotranga ny fahaverezan-drabe loatra fa maro ny finoana zay tsy manaiky amondrana raha anjara manokana moa zay fa ny asa-pitsaboana dia tsy maintsy misy an'ilay hoe safidy sy fanekena ao anatin'ny zavatra zay ho atao amin'ilay olona. Mety hiova ihany koa ny voga miloloha ahitra any amin'ny 3 volana voalohan'ny voga. Mila miomana avy hatrany amin'ny fandidiana kosa nefa raha toa ka mbola miloloha ahitra any amin'ny 3 volana farany. Ny fitilinan'ny ty hoe miloloha ahitra ty dia misy dingana. Ao anatin'ny 3 volana voalohany raha nanao échographie tsika dia nilaza ny échographie hoe miloloha ahitra ilay fitondrana voga. Mety ho voahitsy ho azy iny any amin'ny 3 volana faharoa sy ny 3 volana fahatelo. Zany hoe miakatra ilay ahitra arakaraka ny fitombon'ilay tranonjaza satria tadio tsara fa tena kely raha ataontsika hoe 9 cm ny habean'ny tranonjaza rehefa kely izy fa rehefa ho teraka izy dia 30 cm mihoatra ny habean'ny tranonjaza. Zany hoe mety ho velarin'ilay tranonjaza miangeza le ahitra dia hoentiny manaraka miakatra dia afaka le hoe miloloha ahitra. Fa rehefa tonga kosa eo amin'ny 3 volana farany ka namarin'ny échographie fa hoe mbola miloloha ahitra ihany ny reny sy ny zaza ao ankibo dia tsisy hevitra fa efa miomana amin'izay hoe fandidiana zay raha ohatra ka tia azo vokatra tsara ao anatin'ny fiterahana isika. Ny fisehoan'ny hoe miloloha ahitra dia tsy manaranaka akory. Tsy misy hoe miloloha ahitra ny fitondrana voka amin'ity indray mandeha ity dia tsy maintsy miloloha ahitra koa any aoriana. Ohatra ny fiterahana rehetra io raha niteraka lahy ianao tamin'ity indray mandeha ity dia amin'ilay manaraka mety ho vavy mety ho lahy ihany koa dia ohatr'izay ihany koa fa tsy voatery hoe tsy maintsy miloloha ahitra indray ho an'ny any aoriana satria ny fitondrana voka dia tranga manokana izay miseho amin'ny fitondrana voka manaraka dia hafa indray.
tsy afaka vinavinaina mialoha, tsy afaka hoe soroana ihany koa izay voka miloloha ahitra izay, fa rehefa sendra tratran'izay dia ny fanarahana ny toromarika omen'ny mpitsabo ihany ny vahaolana. Anisan'ny ahafahana mijery mialoha raha ohatra ka sendra izay voka miloloha ahitra izay isika, ny fanarahana araka ny tokony ho izy ara-potoana, ny fotoana fisafony any amin'ny toeram-pitsaboana. Eo ihany koa ny fanatanterahana ny ekografia sy ny hoe fanarahana ny toromarika rehetra omen'ny mpitsabo. Araka ny nazavainy teo moa raha toa ka mbola miseho izay hoe voka miloloha ahitra izay any amin'ny 3 volana farany amin'ny fitondrana voka, dia ny fandidina izay no vahaolana mahomby ahafahana misoroka ireo voka-dratsy mety aterana izay mety hahatonga hémorragie na fahaverezan-draha be loatra, mety ho tonga hatramin'ny resaka fahafatesana na ho an'ny zaza na ho an'ilay reny mihitsy ihany koa raha toa ka tsy arahana araka ny tokony ho izy izay toromarika omen'ny mpitsabo izay. Ny farany eto ny fandaharantsika tamin'ity androany ity antenainay fa nitondra soa antsika indray ny lohahevitra nandidina ny fiterahana no entina tamintsika iny, dia manome fotoananao amin'ny herinany toy izao. Veloma tompoko. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies.